Makasika ilay tetikasa grassroots izay ho an'ny ankizy madinika anazavana sy ampahafantarana azy ireo ny fototry ny baolina kitra dia ny farana omaly sabotsy teny Anganosby angarangarana izany hetsika izany. Taorian'ny fahombiazana azy ny tamin'ny fikarakarana ny hetsika fampianarana sy famoronana ny ankizy enina ka hatramin'ny 12 taona ny fotorana ny baolina kitra tany Toliara ny volana ny Jiona lasa teo dia teto Antananarivo indray nonandray ny grassroots niarahana tamin'ny ONG NISA. Nofaranana omaly sabotsy teny amin'ny kianjana angarangarana izany hetsika izany rehefa naharitra iray volana. Nozaraina roa mazava tsara ny hetsika ka nisy aloha ny festival de foot izay nahitana ankizy lahy sy vavy 70 teo ihany koa ny faninanana baolina kitra ho an'olona 5 nandraisan'ny ekipa 420 manerana an'Antananarivo. Nandrombaka ny amboara tamin'izany ny ekipan'ny Apostola avy eo angarangarana miakanjo mena rehefa nandresy ny 11 frera tamin'ny isa raika ohatra teo amin'ny famaranana. Tanjon'ny mpikarakara amin'izao hetsika izao moa ny amoaka tany keza vaovao eny anivon'ny fokotany sy ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona eo anivon'ny taranja baolina kitra. Ny grassroots zany dia mitarika ny ankizy mba ho anatin'ny tontolon'ny baolina kitra. Dia misy ny atao hoe tournoi grassroots dia misy ny atao hoe festival grassroots. Izay festival grassroots anaovan'ireo ankizy ny anarany ny teknika fototra baolina kitra. Dia misy atelier maromaro no ataonay eto zany dia ny ao anatin'izay atelier zay zany dia ny ahitantsika ny teknika fototra ireny ohatra hoe ny dribble, ny tir, ny jonglage, ny passe ohatr'izay zany ny ampianarana ankizy eo. Dia ny fahatelo zany dia ny fampianarana ny tontolon'ny fitsipim-panatanjahantena ho an'ny mpanao fanatanjahantena tsisy zava-mahadomelona. Izany hoe mba ho anana mpanao fanatanjahantena, mpanao baolina kitra mendrika zany tsika rehefa miakatra reto ankizy mandray anjara amin'ny grassroots izay ao anatin'ny 9 ka hatramin'ny 12 taona ireo. Tetsakilan'izay dia naneho ny hafaliany amin'ny nandraisan'ny grassroots ny tao an-tanàna Iandraketany ny filohan'ny fokontany angarangarana. Kombe mihitsy tamin'ny ankizy androany mety fandraisan'ny grassroots tamin'ny fokotany angarangarana satria hatratrao amin'ny 300 mahery zany ny ankizy kely nandray anjara tamin'ny fanaovana ny carnaval. Ary dia hita zany fa tena latsaka fototra zany eo amin'ny fanaovana amin'ny lalao amin'ny ankizy zany toy atao TH tia androany. Ary tena hita zany fa tena mendrika sady terrain zany ary tokony tohizana zany ty fanaovana grassroots. Mbola hitoy an'ny Tomasina moa ty hetsika grassroots ity ny 9 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra ho avy izao.